Fatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Ny famindrapon'i Jehova no ambarako dia ny fideranan'i Jehova araka izay rehetra nataony tamintsika. Vavakintsika tompoko. Endre ny aliben'ny famindraponao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, na tratraranay sy navelonay natrapamonjenanay tsiraray avy tamin'ity maraina ity. Izany no hideranay sankalazanay hanomezany voninahitra ny anaranao. Satria Andriamanitra avopetraka ianao nefa iva fijery. Dreto izay tsiraray avy miarabanao ampanetretena, manoroka ny tongotra masina ary ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, na dia tsy mendrika akory ny hamandry fiakapanao kanefa ho ianao hoe izay manantona tsy mba ho laviko mihitsy. Dia manantona anao ampanetretena izahay, mibebaka, mifona, mivalo, satria tsy tanteraka mpanota mandrakariva, araka ny teninao vao mihiratra sy miposaka ny masoandro n'Andriamanitra, dia manota foana ny zanak'olombelona. Jesosy malalo, sasao amin'ny laranao tombony azo fijaliana izahay tsiraray avy ary dia hitino fa nanao masina, hanazava ny fosina sy saina mampananay, ahafahanay mandray izao vatsim-panahy izao. Ka dia ho tanteraka aminay tokoa ny teninao hoe aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Teo anao ary ilay tompo sy mpanjaka nitera sy ny atsara voninahitra mandrakizay fa ny fiadananao kosa ho amin'ny tsiraray avy izay miaino izao fandarana izao. Aleluia. Amen. Manonina ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana fanahy masina ho amintsika tsiraray avy. Ary dia ampifaliana mandrakariva no azahoako miatrano amin'ny tokantranontsika amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay iorenantsika dia ao amin'ny Isaia 30:7 andininy 7. Isaia 30:7 andininy 7 ary toisantsika ao amin'ny filazaon-tsaran'ny Matio 5 andininy 12 sy ny 17. Matio 5 andininy 12 sy ny 17. Rehefa hitantsika ny teny dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny fahorian'ny rehetra dia niory koa izy, ary ilay anjely nitavany no namonjy ireo, ny fitiavany sy ny famindram-pony no nanavotany azy sy ny fimbinany azy ary nitondrany azy tamin'ny andro taloha ela rehetra. Ary noho ny hariva ny andro dia nentin'ny olona tany aminy ny demoniaka maro, ary ny teniny ihany no namoahany ny fanahy ratsy, ary izay narary rehetra dia nositraniny avokoa mba hahatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe izy naka ny rovintsika sy nitondra ny aretintsika. Amen. Izany tenin'Andriamanitra roa misesy izay novinakitsika teo izany no azahoantsika mandray ny loha hevitra hoe ny fo honenan'i Jesosy. Ny fo honenan'i Jesosy. Samy mahafantatra sy mahatsiarontsika fa Jesosy Kristy Tompo ilay zanak'Andriamanitra tonga teto amin'izao tontolo izao ity, ary ilay teny tonga nofo ka nonina tamintsika. Izy no tonga teto amin'izao tontolo izao mba hitondra ny fanafahana, ny fanasitranana ary ny famahana ny olana rehetra. Jesosy Kristy Tompo dia tsy mba tahaka ny fon'olombelona izay noforonon'Andriamanitra ny fony, fa dia tena fon'ilay Andriamanitra mihitsy tonga teto amin'izao tontolo izao, ary dia nanana fonena rehefa mijery sy mandinika izao tontolo izao sy ireo zavatra maro samihafa miatra amin'izao tontolo izao. Tsika tsiraray avy dia samy mahatsiaro sy mahafantatra ny asany natao hoe mpitsabo na ny dokotera. Ary rehefa misy tsy fahasalamana na tsy fihetezana ny vatantsika sy ny nofontsika
dia mazava ho azy fa misy ny fotoana tsy maintsy andehanantsika any amin'ny mpitsabona ny dokotera. Rehefa mankany amin'ny dokotera mantsitsika dia mino sy mahatoky fa mihaino antsika ny mpitsabo izay andehanantsika. Hoy isika hoe le médecin traitant antsika dia mihaino antsika rehefa tantaraintsika ny zavatra izay mandroa antsika sy ny tsy fahasalamana izay mahazo ny olona tsy salama anankiray. Ary rehefa voatantarantsika ny tsy fahasalamantsika dia falintsika rehefa mihaino antsika tsara ilay mpitsabo. Kanefa matetika itsika dia diso fanantenana manoloana ny mpitsabo anankiray satria misy aretina izay mahazo antsika matetika miverimberina ka mahatonga ny fiainantsika ho sarotra, mahatonga antsika tsy haina tsara ampilaminana araka ny fijerintsika maha olombelona dia hita ary samy miara-milaza fa diso fanantenana amin'ilay mpitsabo satria rehefa jereny matetika dia toa tsy fantany ary toa tsy hitany hoe inona marina moa no tena fototra aretina na aretina mahazo antsika na ny mahazo ny olona anankiray izay tsy salama. Rehefa tratran'izay toe-javatra izay ny marary anankiray dia rehefa mivoaka amin'ny toeram-pitsaboana na ny toerana izay anaovana ny fizahana dia mieritreritra isika ao anatin'ny saintsika sy ao anatin'ny fontsika ao fa tsy mihaino antsika na tsy mba manana fonena ilay mpitsabo. Ary dia indraindray ara misy ny hatezerana, misy ny avinirana, toa ohatrany mangidy mihitsy ny ao anaty ka mahatonga antsika hoe milaza hoe tsy mba le dokotera ity no marary na mahazo izao, mahazo ahy izao. Raha araka ny fijerin'ny maso maha olombelona dia ny mpitsabo dia olona anankiray natao hiaino, natao hanampy, natao hitsabo indrindra, natao hampahery fa kosa indraindray izy ireny tsy dia manana fonena. Ary na dia manana fonena raha izy dia misy fetrany ihany izay fonenany izay satria ny fomba izay entiny hitsaboana na ny fianarana izay ny anarany dia tsy voatery hanana izay fonena izay fa raha tsy izay dia tsy ho tanteraka ary tsy ho vitany ny hitsabo ny marary tsiraray avy izay tonga zahany eo anatrehany. Ary mba tsarovy anie fa raha ny mpitsabo anankiray no mizaha marary olona 10 na 20 na 30 eo anatrehany ao anatin'ny iray andro, ataony ao anaty koa moa no hitondra sy hibaby izay enta-mavezatry ny marary rehetrarehetra satria isika rehefa tonga eo anoloan'ny mpitsabo dia atodintsika eo daholo ny aretintsika. Izay ny ao anatin'ny fosiny saina mampanantsika hoe ndeha atolotra an'ity mpitsabo ity ny aretiko satria izy mahafantatra ary manana fomba ahafahany mitsabo ho ahy. Izay indrindra no mahatonga izao tenin'Andriamanitra izao amintsika amin'ity andro anio ity izay voalaza ny Isaia mpaminany ary namafitsy ny ataon'ny Matio fa Jesosy Kristy Tompo no nahaka ny rofintsika sy nitondra ny aretintsika. Jesosy Kristy Tompo izay tetỳ ambonin'ny tany dia hitantsika ao anatin'ny tantara
samihafa fa izy dia nanantona aronena ireo vahoaka izay nijaly, izay nanana fahoriana na ara-panahy na ara-tsaina na ara-batana. Nanasitrana koa izy ireo marary samihafa ary ny mampiavaka an' Jesosy manoloana ny mpitsabo dia nahaka mihitsy ny toeran'ny olona tsiraray Jesosy Kristy Tompo. Ary izay no mahatonga ilay tenin'Andriamanitra milaza sy manambara hoe mba hatateraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe izy naka ny rovintsika sy nitondra ny aretintsika. Tsarovy ary tadidio ry havako malalo amin'ny Tompo fa Jesosy Kristy Tompo dia olombelona niaina tamintsika ary mahafantatra mazava tsara ny zavatra rehetra izay mahazo atsika zanak'olombelona. Ary izay no maha-Andriamanitra azy, izay no mahapahary azy satria manana ny fahefana, manana ny kapasite izay ahafahany mijery, ahafahany manafaka, ahafahany manasitrana. Izany hoe tena manana ilay fonena feno sy tanteraka ity Jesosy Kristy Tompo ity, ary izay fonenan'izay dia tsy mba voafetra tahaka ny an'olombelona. Jesosy Kristy Tompo mantsy dia olombelona tonga lafatra, ary rehefa hitany avokoa sy tsapany avokoa ny zavatra izay mahazo atsika zanak'olombelona ka miatoraka eo anatrehantsika dia voakasika ny fony sy ny atim-panahiny. Ary izay no maha olombelona sy Andriamanitra azy tena hoe olona manana ny kapasite rehetrarehetra sy manana ny posibilite rehetrarehetra izy, ary kapabla ny afaka ny i-comprendre sy afaka ny i-supporter ny zavatra rehetra izay mahazo atsika zanak'olombelona. Ary izay mihitsy no mahatonga le hoe dikany hoe sympathiserne dia hoe souffrir, izany hoe olona vonona ny jaly, vonona ny aka ny fahorian'ny hafa. Ry havako kristianina izay manara-dia an'i Jesosy Kristy Tompo, ry mpino an'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, isika tsiraray avy izay ianjadin'ny fahoriana sy fijaliana amin'izao fotoana sy ora izao, izay izarantsika sy izarako izao vatsim-panahy izao. Hitan'i Jesosy Kristy Tompo ny fijaliantsika tsiraray avy, ary itsika tsiraray avy angamba dia mety hiteny hoe tsy mahita olona afaka ny haino aho, tsy mahita olona ny afaka ny i-comprendre ahy aho manoloana n'izao fahoriako, adi-panahy, adi-tsaina, adi-piainana, aretina maro samihafa izay mianjady amiko izao. Ary iza no mba afaka izarako izao fahoriako sy fangirifiriako izao. Anio ry havako, vaovao mahafaly ary vaovao mampifaly. Jesosy Kristy Tompo lay manana fonena no tonga eo anilantsika tsiraray avy. Izy no antsoina hoe lay mpamonjy, ary izy irery ihany no afaka ahafantatra sy afaka ahazaka, ary koa afaka ny hitondra sy hiaino izay rehetra mavesatra eo amintsika tsiraray avy. Aza misalasala itsika tsiraray avy ny hanambara sy hizara ny zavatra mampahory atsika, ary tsarovy fa izy irery ihany no afaka anafaka atsika
sy anampy antsika. Izy rery ihany no afaka anasitrana atsika tsiraray avy amin'ny aretina izay mahazo atsika, eny fa na dia aretina tsy azo sitran'ny zanak'olombelona aza izany. Izy rery ihany koa no afaka anafaka atsika ao anatin'ny fahalementsika ary afaka anangana atsika eo amin'ny lafim-piainantsika tsiraray avy. Izay no mahatonga azy nanamafy sy niteny ato amin'ny bokin'ny Hebreo 4:5-10 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao: fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika hanantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Andro mahory izao iainantsika izao. Andro mahory mety lalovantsika tsiraray avy. Andehantsika ary hanantona eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'ilay Jesosy Kristy Tompo amin'ny fahasahiana mba azahoantsika tsiraray avy famindrapo ka ahitantsika fahasoavana ho famonjena antsika tsiraray avy amin'izay andro mahory. Aza misalasala manantona an' Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, fa izy rery ihany no afaka ny hijery sy afaka ny anana fonena ho antsika izay manaratia azy. Fa afaka isika. Jesosy Kristy Tompo, maro tokoa ny zavatra mahory mianjady ny mpanarajianao sy ny mpino anao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Miezaka ny mitady mpanafaka ny tsiraray avy amin'ny lafim-piainany rehetra, fa tsy mety mahazo fahafapo sy tsy mahazo fitsarana, satria mbola olombelona ihany no atononay. Androany kosa ianao Jesosy dia manasa anay tsiraray avy, hanantona anao amin'ny fahasahiana manoloana ny seza fiandriananao, satria ianao dia honena anay. Dreto ary izay tsiraray avy Jesosy, mametraka eo anatrehanao ilay mpamonjy sy mpanafaka anay, ny entanay mavesatra rehetra, na ny ara-panahy, na ny ara-tsaina, na ny ara-batana. Misy aretina daholo ny mahazo ny tsiraray Jesosy, ary marary avokoa hatrany tampon-doka hatrany am-paladia. Ianao Jesosy no mpanasitrana, satria ianao no niteny hoe ianao nefa nitondra ny aretinay rehetra. Ka ninona Jesosy aretina rehetra mahazo ny mpanomponao tsiraray miaino izao vatsim-panahy izao, dia ataovy tsapany fa efa noentinao avokoa izany rehetrarehetra izany, ary ataovy mino zahay tsiraray avy fa efa vitanao ny famonjena. Dia misaotra Jesosy amin'ny fetezanao iaino anay, mankasitraka Jesosy amin'ny fona honena mijery sy mibandina anay mandrakariva. Izay kosa Jesosy dia hitsahatra eo aminao, atoky anao izay, satria fantatray fa ianao tsy andao anay na ovinanao oviana. Tazony mahafatsy matananao ny mpanomponao tsiraray avy, ary dia ny fonay tsiraray avy koa ny hitoerany fitiavanao hanananay ny fonena ho an'ny hafa koa. Teo anao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny dera sy ny aza ary ny voninahitra mandrakizay, fa ny fiadananao sy ny fifalianao izay tsy hanana n'izao tontolo izao ampitoery mandrakariva amin'ny mpanomponao. Aleloia. Amen.